Arivan'ny alakamisy fatelo ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo-klasy sy tompo-vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainy ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana tsy mandany fikasan'ny CNI anokatra indray ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny didy itsovolana na ny ordonnance avy amin'ny fitsarana ny tiako i Madagasikara ho fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny lalàna 824 tsipika aotraotra valo mifehy ny fifidianana eto amintsika hoy ny filoha Marc Ravalomanana saingy tokony oferana ny fepitoana anatanterahana izany. Tsy azo ekena ihany koa ny fampiasana ny ordonnance électorale azahoana ifidy amin'ny androny latsabato satria tsy ara-dalàna izany ary mety ho fitaovana ampiasaina amnaovana osoka amin'ny fifidianana. Tonga teny amin'ny CNI moa ny tena ny io maraina io nangatapana-zavana manoloana indrindra ny fanapahan-kevitra nataon'ny CNI amin'ny fanokafana indray ny lisam-pifidianana amin'izao ankatoky ny firosona amin'ny fifidianana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Telopolo tapitrisa mahery kely ny isan'ny vahoaka malagasy amin'izao taona 2024 izao. Raha io antotanisa io dia manodidina ny 510 tapitrisa no tokony ho isan'ireo olom-pirenena mananjo ifidy eto amintsika. Nandritra ny famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana ny 5 Mey 2024 teo anefa dia 210 tapitrisa mahery kely ireo mpifidy voasoratra anarana. Izany hoe mbola misy mpifidy 3 tapitrisa mahery tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Ankehitriny misy ny fikasany voamerana maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana anokatra indray ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny didy itsovolana na ny ordonnance avy amin'ny fitsarana ho fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny lalàna 824 tsipika aotraotra valo mifehy ny fifidianana eto amintsika. Nitondra ny ahiatsy havanana sy ny sosikevitra teny amin'ny CNI ny filoha Marc Ravalomanana mba isoroana ny mety ho fampiasana ity ordonnance ity ho amin'ny osoka sy alabato amin'ny fifidianana toy ny mety ahafahan'ny olona iray ifidy imbetsaka sy ahafahan'ny olona avy amin'ny commune hafa ifidy any amin'ny commune hafa. Tiany hoe protocole ny SADC discipline zay tsara izy principe et ligne directrice mihitsy de la SADC nisy ny teny matsy hoe tsy mahay momba ny SADC zangy eny apiditra Madagasikara atao anatin'ny SADC io zany tsisy ahinareo mihitsy fa milaza ny zavatra marina aho ary marina foana na eny mihitsy rehefa filazana amin'ny anao manjery sy reny FB nareo hoe de tsy malala momba ny tia de nakato amin'ny CNI zay satria ny zavatra tsy nazava taminay sy nampiay anay le hoe anokafana indray ny listany mpifidy rehefa farana tamin'ny fahadimy folo volana Mey io koa nao ny sokafana indray de hoe zay nanontanianay taty de nila fanazavana taminy zay de nanazava tsara amin'ny président CNI sy le commissaire niaraka taminy tao hoe marina ny nareo tsara vavana hoe afa natao hoe fanokafana ny lizy satria mbola misy amin'ny 3,600,000 eo mpifidy tokony ifidy zay tsy tafiditra de fanaraka tao eny ara fa manaiky zay fa anaraka tsara an'le processus zay nitondrana an'le expert nanao ny liste ny mpifidy tamin'ny voalohany de sokafana zay fa kosa le ordonnance azo tsy entina anday rotsaka ifidy aloha satria sao de misy mieritreritra zany ny sasany hoe maka ordonnance any amin'ny tribunaly de tonga de afaka mandeha ifidy fa le ordonnance atao iny ahafahan'le olona misoratra indray anarana ao anatin'ny liste mpifidy mazava samy hafa ahafahan'le olona misoratra anarana ho tafiditra anatin'ny liste mpifidianana le izy fa tsy ahafahan'le olona andeha ifidy zany zany mila fotoana nanaovana an'izy io hoe sokafana hatramin'ny volana farany volana novembre eo amin'ny 10 volana novembre na farany volana novembre zay na tonga nakaty hoe miaraka tamin'le rangaha nanao momban'io le liste mpifidianana io zay de niresaka tamin'reo le partenaire koa misy matsy nilaza hoe tsy manana fifandraisana amin'ny partenaire manana tokoa zay mahafantatra ny tokony atao ary tsy amela reny malagasy aso gaga reny hoe tsy maintsy tonga foana. Raha rahampirenena sy ankilan'ny fampandrosoana ary fanavotana ny vahoaka malagasy no atrehana izao ka tsy fampisangisangina ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Nisy ny teny arangeny sasany mbola samy makaty amin'ny CNI avy président orangaty hono tsy asahiko makaty zay aso mivoaka ny atao za président ny atoko de nisy ny teny sasany hoe ianao koa président tena manely mety anelingely satria milaza marina ary tsy atavatra mihitsy anylaza marina olazaiko aminareo foana marina ary efa miteny tsy andainga amin'ny vahoaka malagasy tsy andainga anareo mpanao gazety.
fifidianana eny fotony ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ka tokony atao tokoa ny fomba rehetra ara-dalàna sy ara-drariny ary tsy misy ozoka ahafan'ireo olom-pirenena rehetra mananjo ifidy ho voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Enao ve tsy nino fa tena nisy mihitsy ny alatra be tao. De nareo dia samy laza amiko amin'izao tsika miresaka zao tao iosy nisy andranary mbola misy samy teny re tsisy fangalara-mato misy rangatea tsy afaka manoatra satria any amin'ny fahefana tsisy atorana mihitsy fa tena misy ary tena nahita zay naizy ary laha zay marina tokoa nge zany président zay re hoe nenina tsy mbola roa ananatra fa orina andatsa anao zany fa tena misy le izy zany iosy zany zavatra iorombe zany mampalelo ny zavatra mitraka fa ataona moa zany de nampionona azy fotsiny de nareo mieritreritra hoe rary ny mahazo azy ao de afaka milotsaka de zay zany lazendralady zay zany lisika anazy ny fahefana fa tsy zay akory na lavolefona de hoe tsy anao tsony naminao give up tsy migive up an'izany dada. Manana andraikitra ny rehetra mba hisin'ny fangaraharaana marina amin'ny fifidianana ho atao io. Tsy ny ady hevitra mitranga no hiteraka fisaraham-bazana na fifandrafiana antoko 5 no mivondrona ao anatin'ny firaisana na fifandrafiana antoko 5 no mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina antoko samy manana ny heviny ireo ary samy manana ny maizy azy avokoa. Ny ady hevitra no mahapolitika ny politika ary fijery miabo no andraisako ny zavamisy hoy ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina fa tsy tonga any amin'ny fisaraham-bazana akory amafisiko hoy ny filoha Marc Ravalomanana fa mbola iray tsy mivaky ny firaisan-kina hatramin'izao ary vonina tanteraka ny hiatrika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna. Mila fitandremana ny fanaovana politika ary saina no miasa sy mibaiko fa tsy ny fo ho iatrany ny fanazavana. Zay mahafiraisan-kina tsy maintsy misy fona aloha ny ady hevitra afa lazaiko anareo fa 5 zay no anatiny io atoko politika 5 tsy tonga de hitovy hevitra daholo aloha fa misy foana aloha ny tsy fitovik-hevitra zay tena marina misy ny ditena misy nefa malala ny tokony le misy vo mianatra andrizy na misy keo te iseseo misy milaza hoe nay ny fahefana mila mitandrana tsara manao an'io firaisan-kina foana mahatonga azy mirahina tovy le tanjona anao zany fa aza taitra amin'ireny nareo mbola miaraka foana nge zay hatramin'izao hoe mandamina miezaka mihitsy mandamina andizy zay matavitra nareo fa tsy hoe ampony olona akory na fiteniny etseroa de tonga de ampikorotana anay zany tsy zay le izy. Tsy ny hevitra tsy mitovy no tokony ampiasa saina ny rehetra amin'izao fa ny asoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tanjona apetraka ny firaisan-kina ary isan'ny mahatonga ny ady hevitra mitranga satria samy te hitondra ny anjara birikiny ny rehetra. Ny masoan'ny vahoaka no ambony ary ny fanavotana ny malagasy izay latsaka-ndavaka no tokony ho ady hevitra apetraka eto amin'ny firenena. Izany raha teo no maika amiko ka ilazako fa tsy amelan'ny malagasy irery aho ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Vaovao ny fiainana antoko ao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay iatrany fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara no tanjona fifidianana manakaiky vahoaka raha teo ny fifidianana ho ben'ny tanàna no mafisy ny filoha Marc Ravalomanana raha niona tamin'ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ao amin'ny distrikana Antananarivo Avaradrano fa ho tokony oferana ny fepitaona ampiasana ny itsivolana na ny ordonnance ahafahany olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana io. Ordonnance ahafahan'ny olom-pirenena manoratra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana no azo ekeny fa tsy ordonnance ahafahana mifidy na mandatsabato. Fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsariny Tahiriny. Commune 5 amin'ireo 4 no ahitana kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrikana Antananarivo Avaradrano. Zava-dehibe ny fandraisana toromarika avy amin'ny filoha nasionaly ny antoko hoy ny solombavam-bahoaka Avotra Andriamosa ny solotena ireo kandida. Araka ny fampiresahana Andriamatoa filoha dia isorana manokana ianao amin'ny fanekena tsy nisy fiambambana sy nisy ihany koa fisalasalana amin'ny fandraisana an'ireto zanaky ny distrikana Avaradrano ireto tamin'ny androandroany. Ny vavarano sy ny zanatohatra hono no tafaray samy madilotra fa isika izao kosa Andriamatoa filoha ny tafaradalana etona dia noho ny fitiavana ny antokotiko Madagasikara indrindra fa ny fitiavana ny firenena. Mandray fitenenana eto ny tenako Andriamatoa filoha misy olo-tena ny cellule électorale na dia manana andraikitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy no manolotra nyreto kandida mpilatsaka ho fidiana amin'ny anarany antokotiko Madagasikara ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna atao anatin'ny distrikana Avaradrano
zay misy commune 9 kanefa dia ny commune 5 am'ireo dia nametrahantsika mpilatsaka hofidiana daholo ka matoto tonga am'izao tanjona zao isika dia tao ny fanomezana toky sy andraikitra ary fanomezana fitokisana anreto zanaky ny distrika navaradrano ireto zay tsy ampiambambana ka isorana anareo mpilatsaka hofidiana rehetra amin'ny fanetretena sy ny fanekenareo iara-iasa amin'ny antokotiako Madagasikara. Nanamafy kosa ny sekretera jeneraly ny Antokotimy fa adidy-goavana no miandry reto kandida no safidiny ny Antokotimy ireto. Efa nisy ny dingana vita. Saingy ny fahalanina amin'izany toerana mahabe ny tanàna izany no tena dingana lehibe indrindra hoy ny fanazavany. Na dia teo raha ny kandida maro samihafa tsy afenina anareo zany samy misisika amin'ny commune zay nilatsahanareo dia arabaina fa nareo ny voasafidin'ny antoko tao anatin'izay. Ny dingana faharoa dia raha malala ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny taratasy kanefa tsy nataona akivy zany antso-dray isan-karazany zany fa dia tafapetraka somatsara ny dossier anareo dia nareo zany zao ny kandida dia arabaina ihany koa mahakasika an'izay fanatanterahana amin'ny taratasy zay. Tsy ahivontsika amintsika miresaka izao na dia nalavaina herinandro ary ny fametrahana ny antota taratasy tamin'ny farany teo dia jerefa mbola tsy feno ihany ny commune, tsy feno ny kandida manerana amin'ny Madagasikara, mbola misy zato mahery noho ny fahasarotana ary dia be dehibe ny kandida anankiray fotsiny amin'ireny commune ireny. Ny tiana horesahana amin'izany dia tsy mazoto tsony ny olona hanao politika fa pitehan'izao fitondrana izao ny fanaovana politika ary tsy mazoto tsony ny olona hijery ny raharam-pirenena kanefa dia raintsika manokana ny reto kandida antsika reto fa mbola manana ny herim-po sy herin-tsaina mbola miatrika an'izany raharam-pirenena izany ary mbola manaraka ny toromarika omen'ny filohantsika hoe tsika raha mbola velona tsy maintsy mijoro amin'ny firenentsika ary andraikitra lehibe ny raisin'ny reto kandida reto amin'ny mahakandida azy. Ingana ihany ny nahakandida azy reto fa ny tena tanjona ny fandraisena dia ny mahatonga azy ho maira. Manoloana izany indrindra dia nitodika manokana tany amin'ny Seny ny filoha Karavalomanana mba tena anao izay ampangarara ny firosoana amin'ny fifidianana. Nanome sosikevitra ihany koa ny tenany manoloana ny resaka ordonnance izay ilain'ny olom-pirenena eny anivon'ny fitsarana mba hisoratana anarana ao anatin'ilay fifidianana izay misokatra amin'izao fotoana izao. Fa dia izao mba zatra sosikevitra taonay aminareo hoe reo olona mananjo tokony hifidy isoratra tokony hifidy ary isoratra anarana ao anatin'ny listy mpifidy dia mbola betsaka ary ilaina mazava tsara nefa fanokafana an'izy io fa tsy atao foana. Dia ny listy mpifidiana zany amin'ny alalan'ny ordonnance avoaka ny fitsarana, tsy maintsy mamoaka ordonnance aloha ny fitsarana laza hoe marina tokoa fa tsy tafiditra anatin'ny listiny mpifidy reto olonreto dia avoakany iny maka taratasy fanamarinana amin'ny chef fokotany aloha. Fokotany zany milaza hoe tsy voasoratra ao reo dia fanamarinana zay tokony ho ferana nefa ny fe-potoana anaovana an'izany ohatra hatramin'ny 15 volana novambra na 30 novambra fa ara-fatarany ny antony dia tsotra tia moka etondrareo le ordonnance iny dia lasa izy mifidy ery ordonnance tsy mifanaraka tsara n'izay zavatra hifanarahana tokony ho ferana zany nefa ny fe-potoana anaovana izany ohatra hatramin'ny 15 novambra na 30 farafahelany. Tokony tsy azo ekena kosa ny fampiasana ny ordonnance électorale iny azahoana hifidy amin'ny andron'ny latsabato satria tsy ara-dalàna zany ary mety ho fitaovana ho ampiasaindrareo anovoana sy anaovana osoka ny mpifidy tsy akentsika zany iny ordonnance iny raha hoe amin'ny fifidianana na ilany azy fa tokony ampiasaina amin'ny fidirana anatin'ny liste mpifidy. Tokony izotra ara-dalàna tsara sy ara-dranina ary tsisy fanavakavahana sy fanilikilihana ara-politika ny fanomezana ireo taratasy ilaina avy any amin'ny fokotany avy any amin'ny Seny ary indrindrindrindra le ordonnance avy any amin'ny fitsarana isoratana ny anarana ao anatin'ny liste mpifidy. Amafisina arak'izany fa ordonnance ahafahan'ny olona misoratra anarana ao anatin'ny liste mpifidianana no azo ekena fa tsy ordonnance ahafahan'ny olona an-datsabatra farany ary. Dia miantso ny Seny izahay mba hitondra fanazavana feno amin'ny vahoaka malagasy zay mananjo hifidy mikasika ny dingana rehetra tokony arahana amin'izao
fahafahan'ny olona misoratra anarana indray a ao anatin'ny liste mpifidy zao miantso sy ny anko izahay mba hanome baiko mazava tsara sy entitra ho an'ireo ratsa mangaika rehetra anyseny ho ratsa mangaika anseny mba ahara-dalàna sy tsy hitanila na endany amin'ny antoko politika hafa ny fitondrany zany zay ny tena ingavitrika anseny miantso mivoaka malagasy rehetra mananjoy fity ary izahay hifanendana hisoratra anarana ao anatin'io lisy mpifidianana ary mila ho mailo ary anara-maso tsara amin'ny zavatra rehetra misy eny fokotany. ankoatr'ireo kandida ho ben'ny tanàna dia tonga niatrika ty fotoana ty tofaravohitra androany ity ihany koa ireo solotena n'ireo kandida mpanolo-tsaina izay noferana olona 3 isaky ny komina nanamafy ny filomarika Ravalomanana fa adidy goavana no miandry manoloana ny vahoaka malagasy indrindra fa manoloana izao fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena izao. Araky ny tadi-bavoana rahantsika teo izay dia nitanteraina androany ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Tokana ny vehivavy amin'ireo dia ny ben'ny tanàna teo aloha ao amin'ny komina Ambohimanambola raha toka kandida lehilahy avokoa ny 410. Komina iray ihany no tsy nandrotsahany antoko ty makandida ao amin'ity distrika ity. Ndao rahantsika avy hatrany ny tadi-baovao makasika izay. Avy eo amin'ny commune Ambohimangarova dia Rahalala Robinson Sarla. Commune Nosy Avaratra Anjianjafy Naljon. Commune Ambomangakely Ratsimandresy Tiavina Victor. Ambomangakely. Viliazo Ravelomiaro Voary Nantenaina. Talata ny Volonondry Rakodonazaka Toky. Manandrina Andriamiaja Jules Albert. Ambomalaza Amray Randrianalsoa Barvola. Sabotsinamena Razavindratsimba Alain Pierre. Akadikely Lafy Ramiada Maefa Nirina. Ambotra Biby Rivondrabevala Lazasoa. Alasora Andriantsoa Jimmy. Anjevagara Rawely Arson Adja. Akadinandrina Zerara Malala. Fambola eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany mila mahay mifidy izay ho ben'ny tanàna ny malagasy hoy ny solom-bavambahoaka Mamy Rabenirina mba andrindrana ny asa fampandrosoana eny ifotony dia mila azo ny maro anisa amin'ny fitantanana ny tanàna hoy hatrany ny anambarany raha nanolotra ireo kandida amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ao amin'ny komina Iarnarivo ao anatin'ny distrika na Ambohidratrimo. Tao rahantsika avy hatrany ny tadi-baovao momba izay. Tratra ny tanjona ho an'ireo vovonana firaisan-kina sy ny antokotiky Madagasikara ary ireo mpikatroka rehetra tamin'ny fahazoana laharana voalohany tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka farany teo ary fanambo azy ireo ny fandresena amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy. Izany dia ho fandrindrana ny asa ny fotony. Mba hampisy ny fandrindrana ny asa fampandrosoana eo anivon'ny olom-bofidy indrindra ny solom-bavambahoaka sy ny ben'ny tanàna ary mpanolotsaina ny tanàna dia hoe zahantsika ny azona amin'ny maro anisa amin'ireo toeran'ireo. Inona ny tanjona? Azotsika zany ny toeran'ny ben'ny tanàna. Tsy azotsika aloha le podro na tena podrotsika fa tsy azotsika le izy fa azotsika ny toerana solom-bavambahoaka mantsy azotsika ny toerana voalohany fotsiny. Fa ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna zao ezakitsika haka ny maro anisa ao amin'ny fitantanana ny tanàna. Zany hoe ny maro anisa ao mpanolotsaina izay midika avy hatrany fa matoa azotsika ny maro anisa ao mpanolotsaina dia lasa tsika ny ben'ny tanàna.
eo am-pelantanan'ny olom-pirenena tsirairay tonga taona manana zosy andraikitra hifidy ny fahefana ametraka izay heveriny fa mendrika hitantana ny tanànany. Mila fahaizana araka izany no mifidy satria tsy vitan'ny adidy fa tena andraikitra. Vao makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray ao anatin'ny fanatsarana ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolokolo ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI. Isongadina mandritra ity volana oktobra ity ny fanomezan-danja ny faritra tsirairay andraisana ny etaetan'izy ireo sy ny marary azy amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Ho mafisina ihany koa ary hojerena manokana mandritra izany ny lafiny fampitaovana na izany arabola na arakolona. Fanadihadiny ny ando miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Miainga avy any fotony ijereny ireo paikady anatsarana sy ampiarana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly ho ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI androany. Raisina oloha hevitra avokoa izay marary ny faritra tsirairay ka tsy afana miady amin'ny kolikoly. Mandritra ity volana oktobra ity isan'andro manomboka ny 7-13 oktobra no anatanteran'izany. Raisiko ohatra, isaky ny faritra tsy nisy faritra izay tsy niteny hoe ny marary anazy amin'ny ady amin'ny kolikoly dia ny resaka fananantany. Dia noho izany dia anao tsika atelier thématique manokana mikasika ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny fananantany. Eo ihany koa ny atelier manokana mikasika ny ady amin'ny kolikoly sy ireo sakana isan-karazany eo amin'ny fitsarana zany mahatonga tsika tsy afaka manao répression efficace ny kolikoly. Zava-dehibe ary eo mafisina manokana ihany koa ny resaka fampitaovana na io arabola na arakolona. Izy tia dia isy lafiny roa manokana zany no ho vaovao manomboka amin'ny taona 2024. Isy ny paikady fa isy ihany koa ny plan de mise en œuvre, ny fanatanterahana zany. Ahoana sy ahoana no anatanterantsika an'izay ary isy ataona dia isy fijerevana manokana hoe inona no vita, inona no tratra, inona no mbola tsy vita ary isy tatitra amintsika vahoaka malagasy hoe zao no ny fanarahana ary zao tokoa no tena vita tamin'ity taona ity. Mbola mila ezaka goavana ny amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Manana ady tsy andraikitra manandrify azy ny rehetra hamongorona ity fandetribe ny firenena ity. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa nahazo filoha vaovao hitantana azy mandritra ny 3 taona ho avy ny Akademia Malagasy. Voafidy andray izany toerana izany ny profesora Irène Rabenoro raha ny fampitam-baovao andimby ny profesora François Radjonson izay filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha. Ny tena ny Ratsahivona izay manana mari-pahaizana ambony momba ny lettres et sciences humaines ary mpampianatra mpikaroka teny amin'ny Université n'Antananarivo nanomboka ny taona 770. Efa mpanolontsaina ara-teknika teo anivon'ny primature momba ny fampianarana ary mpanolontsaina ara-teknika teo amin'ny AUF na ny Agence universitaire de la francophonie Irène Rabenoro teo anelanelan'ny taona 4 sy ny taona 2 filoha hevitry ny Université n'Antananarivo sady ny sana ny fifandraisana iraisam-pirenena izy ny taona 5 ka hatramin'ny taona 7 taoriny na lehibe ny départementa anglisy azy teo anivon'ny fakulté ny teny sy ny soratra ary siansa mahaolona teo anivon'ny Université an'Antananarivo. Vaovao ny toetrandro kosa indray ho mafy ny fiatrenan'ny rivo-doza sy ny mety ho hafanana ary ny tondra-drano amin'ity taona ity ho an'ny Madagasikara koa ny sampandrara misana ny famantarana ny toetry ny andro. Rivo-doza miisa 5 no ahakasika ny firenentsika ary ahina ho samafy avokoa ireo rehetra ireo. Ahina isy tondra-drano mafy ihany koa any amin'ny faritra avaratra manomboka ny volana janoary noho ny abetsany rotsakorana raha ny vinavina ny meteo atrandry. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsariny Tahiriny. Rivo-doza 2 ka hatramin'ny 5 no mety ahakasika sy ho mafy ho an'i Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity. Mety ho tratry ny tondra-drano mafimafy ny tapany avaratry ny nosy manomboka ny volana janoary noho ny abetsahany rotsakorana hoy ny teo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ahina ho mafy ihany koa ny fiantraikan'ireo rivo-doza ireo amin'ity taona ity raha ny fanazavana atrany. Ahina ny fiantraikan'ny rivo-doza amin'ity taona ity zany. Tamin'ny taontsika nisy rosa tery zany tena mafimafy tao nantsy angamane
fa mity zany a raha ny vinavina dia eo ami'roana kahatramin'ny 5 eo zany a ny mety akasikatsika iny zany tena ina dia ny rotsakorana amin'ny fiondany taona janvier no ahina ndraiky iny faritra avaratra iny a ho be ny orana dia ahina ndraiky io zany tondra-drano zay ny tena olana zany a tsika tamin'ny eritaona tamin'ny gamane sy alvaronga amin'izay a ny faritra avany iny ny faritra avaratra iny dia tena zaka ny resaka tondra-drano ny fahasomban'ny fotodrafitrasa amin'izao fotoana izao tsika dia miezaka manarina zany rehetrarehetra zany ny fanjakana nefa amin'ity taona ity koa zany dia mbola ahina ndray koa zay zavatra izay ankoatra ny rivodoza sy ny orana dia ho mafy ihany koa ny hafanana ho an'ireo faritra rehetra eto Madagasikara ka ny faritra atsimo no ahina ho tena ho vomafy amin'ny haintany noho ny tsy ho fampiny ny rotsakorana tsy ho ampy koa ny rotsakorana eto ampovoantany raha tsy efa any amin'ny volana janoary any ka tokony hiomana ny mpamboly raha ny fanazavana hatrany ie raha eo amin'ny hafanana raha vinavina dia saika afahana no tokony misy topavaratra io zany a ny haintany a ny any amin'ny faritra atsimo iny angambany a no ahina fa mino fa tsy dia ho mafy be ohatra le tamin'ny resaka El Niño eo zany satria le El Niño ny tena mitondra tsy fampinyorana amin'ny faritra atsimo ny afovoantany a ny hafanana aloha dia zay eraka Madagasikara mihitsika somary afara no tokony ho izy dia efa mivonitsika amin'izay fiatraikan'izay satria zay dia izy fiatraikany amin'ny resaka fahasalamana ny eto ampovoantany a nandretsaka rotsakorana dia amin'ny amin'ity fiandohany ity ngamany a dia tsy ampy loatra ny rotsakorana dia efa tokony miomankomana amin'izay koa ny mpamboly zany fa manomboka janvier dia na ho antonina eotra kely amin'ny tokony ho izy ny rotsakorana nisy moa ny atrikasa nataony teo anivon'ny meteo androany ho fanamafisana ny fifanampiana ho fiatrena ny loza voajanahary manana andraikitra feno amin'izany ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hoy ny fanazavana mila miomana ihany koa ny rehetra manoloana ny mety ho amafy ny hafanana iseho indrindra ho an'ny toe-pahasalamana vaovao avy any amin'ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto kosa indray dia misedra olana goavana ary misedra ny tserany aindry ny commune Ambohidrapeto manoloana ny afitsoko ny jirama raha ny nambarany teo anivony fiadidinan'ny tanàna androany miteraka famoambola goavana ary indrindra misedra olana ihany koa ny eo anivony commune amin'ny resaka rano mitombo isan'andro ny pompe tsy mandeha ka mitombo isa ihany koa ny vola mivoaka ho an'ny commune ndo aratsika ny fanadidina olana ny jiro olana ny rano samy teraka fahasairana na goavana ho an'ny eo anivony commune ambanivohitra Ambohidrapeto izany amin'izao fotoana rano jiro manokana dia nilaza ny teo anivony fiadidinan'ny tanàna fa mitsahatra avokoa ny asa rehetra rehefa tapaka ny jiro mampimenomenona ireo mpanao raharaha saingy tsy maintsy izay no lalakizorana vokatry ny afitsoky ny jirama misy amin'ireo olona manao taratasy aza raha ny fanazavana ny ampitsony vao averina satria indraindray maritra ny fahatapahana kanefa ny angovo avy amin'ny panneau solaire izay mba anana ny commune tsy mahasana ny birao iray manontolo mafimafy ihany ny fiatraikany fahatapahan-jiro satria raha ny jiro manokana zao ny resahana dia amin'ny atandro izy intelo inefatra eo mitapatapaka ny jiro zany dia indraindray moa izy maharitra ela be mihitsy dia voatery zany tapaka kely aloha ny asa dia voatery makasa izay satria mba manana panneau solaire ihany ny commune dia tsy maintsy avadika amin'ny panneau solaire moa zany ny fitaovana rehetrarehetra toy ny ordinateur sy ny imprimante ny teny izay tena miasa indrindra amin'izao fotoana fanaovana copie amin'ny mpianatra izao dia mandalo fotoa tsara zay indray miala maina mihitsy indray rehefa sady tsy mandeha ny panneau solaire no tsy mandeha ny jirony jirama voatery mamerina nireo oloreo raha pitson'iny nefa ny famaikana etsy an-daniny ny programa maro zany raha momba ny rano kosa dia faty antoka ary lasa moambola manokana ny fitaomana azy ny ray ampahadim''ny pompondrano ihany no any mba mahazo rano eny amin'ity commune ity ka voatery ny fitaoman-drano no arosony eo anivony commune noho ny fitombony filana nefa dia voatery manofa taxi be na bajaja hafa ny commune ankoatra ny efa nanan'izy ireo manao izany asa izany eo amin'ny ray ampahadiminy na ray ampahanenina io zany mba miasa azo leferina zany amin'ny ankapobeny
dia voatery zany ataon'ny commune mamatsy rano amin'ny toerana avo. Tany am-boalohany dia noferany azy satria tsy ampy bizara ny rano moa ny eto manana koa tsy manana afa-tsy bajaja roa ny commune tsy nizarana an'izany dia noferana ihany hoe 3 bidon isa-tokantrano dia tateo aoriana kely dia mitombo lisan'ny olona mpanjifa dia voatery indray na ena indray le rano 3 bidon lasa 2 bidon sisa no azony jifaina isan'andro. Tao anatin'ny herinandro indray zay nefa dia maro indray ny pompin-drano zay tsy nahazo ampiasaina indray noho ny tsy fampian'ny rano dia voatery indray zany zay mampitombo ny bidon dia adan'izay mitady fitaovana hafa zany hitaterana ny rano na zany manofa amin'ireo le mantokona bajaja privé na alefa amin'ny taxi be ny rano miakatra eny ambony eny. Ny ray bajaja zao dia mahatratra eo amin'ny 220 bidon eo zany hoe eo amin'ny 500 litatra eo zany zava-bajaja Andremiainga. Raha tsy aivina dia isan'ny commune nanaovan'ny fanjakana tetika asa lavadrano ity commune ity. Roa taona lasa izao saingy izao iarahany rehetra mandray izao ny fiantraika n'ilay lavadrano. Ny reharehana sy nanaovana serasera be mihitsy ny fametrahana izany teny Ambohidrapeto sy ny fametrahana ilay bombonina be eo an-tampony Itosy saingy izao no vokany aloha hatramin'izao. Vaovao manodidina ny tontolo iainana kosa indray marefo ny fiarovana ny faritra na ny tandry tantanin'ireo vondron'olona eny fotony eto Madagasikara manoloana ny fikasana olon-tokana milaza ho tompon'ny tandry izay tafiditra ao anatin'ny faritra tantanin'ny VOI toy ny mitranga ao tsy azo mpaniry. Mandeha ny raharaham-pitsarana mikasika ity raharaha ity ankehitriny ka andrasana amin'ny favalo ny volana Oktobra 2024 ity ny fandravana didy mahakasika izany. Fanadidiny Andro Miaratina eo amin'ny sary sandratsariny Mathieu Prince. No sazy ny fitsarana ambony Antananarivo tamin'ny didiny voaka ny 17 Aogositra 2024 mandroaka azy eo amin'ny toerana tantarany miampifandohavana onitra mitentina folo tapitry sariary ho an'olon-tokana izay milaza ho tompony ampahatany mirefy 30 hektara tafiditra anatin'ny tany tantanany vondron'ilay fotony na VOI ny fikambanana tsara fara mitantana ny ala ho tsy azo mpaniry. Miandry fanapaha-kevitra avy amin'ny fitsarana fandravana didy ny 9 Oktobra 2024 avy izao izany izay narahany cantonnement des eaux et forêts izay nametraka fitarainana tamin'ny volana Jona 2024 mba andravana io didin'ny fitsarana ambony io. Mahanefa izy ireo fa hiteraka didy famoaka momba ny fiarovan-lalàna ireo tany tafiditra anatin'ny faritra tantanan'ny VOI amin'ny alalan'ny fifanarahana famindram-pitantanana eto Madagasikara ity raharaha ity. Hita zany fa tena misy ny zavatra atao hoe tsindry ataon'ny olon-tsotra amin'ny VOI. Ny VOI moa matetika dia voafehan'ny etika na ny fotom-pisainana miaro fananana iombonana ho an'ny tombontsoa iombonana ka mety eo koa angamba na tonga ny zavatra somary ny asarotra. Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana ny cour d'appel Antananarivo dia somary niraviravin-tanana ihany ny VOI satria rehefa natao ny tombana rehetra ny zavatra vita dia sanatria ndresaka hoe na ny tohana nataon'ny mpitatsoloka rehetra dia lasa ho zakain'olon-tokana ilay noeritreretina fa ho tombontsoan'ny be sy ny maro. Ny VOI dia mandala foana ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro ary fitandrovana mandrakariva ny tombontsoa ikambanan'ny faritra ifampivelomana. Nefa moa zao ny zava-mitranga dia izay indrindra mahatonga anay manao antso avy mba hijerena akaiky ny raharaha misy ao tsy azo mpaniry zany. Hatramin'izao mbola ny lalàn'ny fananantany ho an'olon-tokana no betsaka eto Madagasikara ka mitarika izao zava-misy izao iny fanazavana. Zava-dehibe araka izany ny fandaniana lalàna momba ireo tany manana sata manokana ahitana famindram-pitantanana faritra rovana araka ny hevitry ny andin'ny 730 ny lalàna 5 tsipika 820 mametraka ny satan'ny tany. Tena marina zany dia io tsaika ohatrany hoe lay tsy fananana lalàna makasika ny satantany ho an'ireo ataontsika hoe ohatra hoe reny fitantanana ny ala reny na le ataontsika hoe tany pokon'olona reny zany dia lasa olana satria tsisy lalàna mametraka an'izay fa le mbola ataontsika hoe lalàna mikasika ny fananantany ho an'olon-tokana ihany zany mbola betsaka
dia no mandeha dia zay zany no tena ato lehibe satria ny fitatana VOI an'ireny ala reny a na reny toerana na toerana fambolekazo reny a dia toerana hikambanana zany hoe amin'ny fokon'olona moa zany le izy fa tsy an'olo-tokana. Fotodrafitrasa asa fanajariana fanorenana sy fambolekazo maro no natao ny fikambanana tsara fara anaty sy manodidina ny tany 30 hektara lazainy olo-tokana fa azy io. Isan'izany ohatra ny fambolekazo eucalyptus natao tamin'ny velarantany 7 hektara misy 7,7 fototra. Ny fametrahana tranobongo, fanamboarana tilikambo fiambenana, fambolena ravitsara, kafe sy ny sisa. Miray feo amin'ny VOI tsara fara ny firaisan-kina ireo vondron'olona ny fotony miasa eto Madagasikara manoloana ity raharaha ity ka mangataka ny fitsarana ny anomezana rary ny fangatana izy ireo. Miantso ny manem-pahefana amin'ny sehatra maro lafy ihany koa hijery akaiky sy hiaro ny ezaka ataon'ny vondron'olona ifotony izay mandray anjara amin'ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana eto Madagasikara. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ny taona 1790 dia i Madagasikara no firenena nanondrana kafe betsaka indrindra. 7,900 manerana ny faritra amin'ny teny frantsay aty Afrika. Saingy tsy nitsahatra ny totongany izany taty aoriana. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy 700 kilao sisa no kafe ahondrantsika tamin'ny taona 2024 ary dia nanomboka nanafatra kafe isika ankehitriny. Na izany na tsy izany isan'ny tsara indrindra ny kafe eto Madagasikara ary ny antsasaka ireo karazana kafe eto an-tany dia hita eto Madagasikara avokoa. Raha ny fantatra ihany koa dia 20 litatra isan'andro no kafe lafin'ireo mpivarotra kafe raha ny fanadiadiana izay natao tamin'izy ireo. Ndao raha tsika ny fanadiadiany Ando Ravoniarso eo amin'ny sary sondatsarany Mbola Avatsara. Ny taona 1970 no nampidira mpivarotra Vanomasikariana ny kafe nambolena teto Madagasikara. Tamin'ny taona 1790 dia Madagasikara ny firenena nanondrana kafe be indrindra 7,700 nanerana amin'ny faritra amin'ny teny frantsay aty Afrika. Tsy nanondrana kafe na dia iraiky tapo azy Madagasikara ny taona 1970 kanefa dia nitana ny laharana voalohany tamin'ny fanondranana ny taona 7,700. Izany hoe ny apahatelo ny fanondranana dia itsika ny antoka azy. Ankehitriny tsy vitany hoe zarara nanondrantsika fa manafatra kafe ihany koa na dia isan'ireo tsara indrindra aza ny kafe malagasy. Manana ny anjara toerana eo amin'ny fiainana andavanandro malagasy manko ny kafe. Misy amin'ireo mpivarotra kafe ranony ohatra no mividy voan-kafe ary mikarakara izany hatramin'ny farany. Ao koa ireo mividy vovo-kafe avy hatrany ka manavana azy. Miankina amin'ny tombony azo kosa ny fitsinjarana ny vola ampiasainy evitanana ireo akora hafa ilainy toy ny siramamy sy ny ronono mba tsy hahafaty antoka. Amin'ny ankapobeny anefa dia lany foana ny entana mandrapahariva ny andro. 20 litre eo. Fanindray dia mitoto dia izay misy manao azy. Any Andravoahangy any. Ty izao vidinay Israel ny kilao. Rehefa masaka izany eo andro alina eo ny kilao rehefa masaka. 300 tsy mahazo misy ronono dia 200 ny tsotra. Amin'ny kilo dia tsisy fezay ampotany hoe mba mamery anazy kafe rehefa misotro anazy ahy. Isan'ny karazana kafe tsara indrindra ny kafe malagasy ary ny atsasak'ireo karazan-kafe maneran-tany dia hita eto amintsika avokoa. Kafe roa ka hatramin'ny 5 kaopy isan'andro eo amin'ny ankapobeny ny kafe sotromy malagasy iray. Ho an'ireo efa zatra dia toa hafahafa ny tontolo andro raha tsy misotro ny kafe. Ie misotro ka. Le maraina iny ihany vao andeha hibosy. Ohatra hoe rehefa hijery grafika ohatra amin'ny telefona ohatra dia misy efely izy satria le maso zany mba taitaitra kokoa. Tsisy efe aloha raha amina manokana satria mbola jeune. Eo amin'ny isan'andro io mandeha lefatry ny kaopy eo na enidimy. Mbola tsisy fiantraikany aloha hatramin'izao. Misotro araka ny fisotroana kafe aho hoe tonga ihany dia lehilehy aloha tsy misotro lehilehy malady 5 kaopy aho. Ny paritaka teo anelanelan'ny ady lehibe roa nanerana amin'ny faritra Atsinanana manontolo ny volo-kafe ary voadidin'ny hazo kafe vitsivitsy ny tanàna malagasy rehetra. Nanomboka teo dia niena ny vokatra. 17 sy 707 alina taona izany ny taona 7,700. 4,700 sy 2 alina taona kosa tamin'ny taona 2000. Niakatra kely izany tamin'ny taona 20 sy 2000 ka 4,300 sy 3,000 taona no alefa. Saingy niena ho 3,500 taona ny taona
220 ary 720 kilao ny taona 220. Tsy azo itovizana ireo fiovan'ny famokarana sy ny fanondranana kafe ka nahatonga ny firongatra ny fanafarana kafe mba hanomezana fahafapon'ny filany eto an-toerana. Nanafatra kafe 17 taona teo eo ny nosy tamin'ny taona 20 15 taona tamin'ny taona 220 ary 19 taona tamin'ny taona 20 vao hafa kely kosa indray tsapa fa mitombo ny salpidey any amin'ny faridranomasiny Antartika. Mahavariana kosa ny mahita ilay karazam-boninkazo antsoina hoe dancing girl. Mahatalanjona ihany koa anefa fateratany Allemagne iray no mitana ny larana voalohany amin'ny fanovam-batana sy lavaka betsaka indrindra amin'ny vatany. Juliana Antsoniaina no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Any Val d'Escrin no misy ity hazo manodidina 10 taona ity, mihoatra ny 4 metatra ny avondra ny fanazavana. Teratany Allemagne 12 taona i Rolf Bacholz, izy ny lehilahy mitazona firaketana eran-tany ho be fanindrondrana indrindra amin'ny vatany izay napetraka tamin'ny taona 20 ary ny firaketana antsoratra momba ny fanovana ara-batana betsaka indrindra ho an'ny sokajy lehilahy ihany koa ary voamarina tamin'ny taona 20 izany. Raha ny fitambarany dia nanao fanovana vatana 9,700 i Bacholz, anisan'izany implant maromaro sy ny tevika miisa 2,700 ka ny 7,700 amin'ireo eo amin'ny taovam-pananahany. Ankoatr'izay, ny fizarazarany lelany, ny tomboka vatsamarina natao teo amin'ny maso, ny implant sudoral eo amin'ny sandry, ny tratra, ny ratsan-tanana ary ny fanindronana isan-karazany amin'ny sofina, vava ary volomaso. Mahafinaritra amin'ny maso ity voninkazo ity, tsy manana anarana mahazatra izy io fa antsoina hoe dancing girl hypensien, karazam-boninkazo tsy fahita firy avy amin'ny ala tropikaly any antsinan'ny Afrika ny impensien Bekerti. Maniry eo amin'ny 2 metatra eo ity voninkazo bitika ity ary zara raha mirefy atsasany ny voniny. Fa ny bikany mahafatifaty dia mahafeno an'izany. Miendrika ankizivavy kely manao zipo, misy sandro mivelatra, ny felan'ny impensien Bekerti ka izay no iantsona azy hoe dancing girl, izany hoe tovovavy bandia. Salpide dia biby pelagie. Izy ireo no any fianakaviana salpida na salps. Mietsika izy ireo, manondraka rano amin'ny vatany misy gelatine ary manivana ny phytoplancton izay sakafony. Mielipatrana amin'ny rano ekwatorialy ny salpide, mafana ary mangatsiaka, hita ety ambonin'ny tany, mandeha singa tsirairay na amin'ny andiany lava toy ny kofehy. Hita any amin'ny ranomasiny Mediterane koa izy ireo saingy ny ahitana azy ireo betsaka indrindra dia any amin'ny ranomasimbe Antarktika izay misy andiany goavambe indraindray. Tamin'ity taonjato farany ity dia tsapa fa ny amaro ny salpide rehefa niena ny isan'ny krill sy plancton. Raha ny fanazavana dia nitombo ireo poti-javatra ataon'ny sakafo, indrindra ny bakteria. Mety hampihena ny ampahan-tsakafon'ny trozona izao zava-misy izao raha ny fahitamin'ny mpandinika azy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tato anatin'ny herinandro vitsy nampitombo ny fanafiana an'ireo mpitarika Hezbollah any amin'ny tapany atsimo ny Liban ny Israely amin'izao fotoana izao. Vokany 27 ireo namoiny ainy ary 520 kosa ireo naratra ary andetsiny ireo nandositra ny fonenany sy ny tanànany. Arak'izany dia ahina no mety isiny ady vaovao eo amin'ny faritra afovoan'ny antsinanana noho ny fidiran'ny tafika israeliana tao atsimon'ny Liban ity. Fanadadiany finontsoa Rary Malala eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny Artanjo. No mafisin'ny Israely ny fanafian'ny Hezbollah ao Liban, fipoahana marobe sy setroka be no nandrakitra ny lanitra ary tazana tamina kilometatra maromaro tao Beirut, renivohitra Libanais. Nodaroan'ny tafika israeliana bomba ny tanàna ho fikendrena ireo toerana misy ny Hezbollah. 27 ireo namoiny ainy ary 520 kosa ireo naratra ary anetsiny ireo mandositra ny fonenany sy ny tanànany vokatra izany fanafiana israeliana izany. Ny talatalasa teo moa dia nanao fanafiana tamin'ny alalana misily tany Jerusalema i Iran. Balafomanga 20 amin'ny mahery no nalefany ary dia nanamafy ny disadisa ao amin'ny faritra izany. Nalohana izany dia nanambara ny Prime Ministra Israeliana fa fahadisoana lehibe ny nataon'ny Iran ary dia tsy maintsy hamaly izany ny Israely.
tetsaiky ilany koa dia nilaza fa vonina na amin'ny fiarovana na amin'ny fanafiana ary amerina iny fandefasana misily iny na koa ampitombo izany Iran. Hoy ny Général Mohamed Bakery, lehibe ny etat-majorin'ny tafika iranianina. Tsy fezy ny Etazonia na Eropa Iran raha ny fanamafisana ka vonanohitra ny fanohitohinana ny fiandrianam-pireneny ny tafika iranianina. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara tompo klasy tompo vavy.